izao no anontanianao dia aoka fa tsy makivy tsy mety sasatra sika tily asa fatratra. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nandroso ny ten'Andriamanitra ary ny amaro indrindra nisan'ny mpianatra. Asan'ny apôstôly toko 4:7 tapany A. Ho famaranana ny Jobily 7 taonany, isampana sekolelady eto amin'ny FLM 67 hektara dia faly manolotra ho anao seo lehibe iray izay arahana amin'ny TDL ao Antsahamanitra ny alahady 13 ny volana oktobra amin'ny roratolakandro izay ohatron'ny kanto fanantenana. 4,000 ariary ny vidim-pidirana ary ray alina kosa ny famandria-toerana. Ireo tapakila ireo dia azonao jifaina eny amin'ny tsena Zina Analakely, eny amin'ny RTF Ambatovinaky, eny amin'ny librairie Select Hotel Analakely, eny amin'ireo sekolelady ny FLM 67 hektara, ao amin'ny Amitié TV Andrifanambojanahary ary eny amin'ny 4 Express Talatamaty Antamena ary Akortika. Manasanao ary anatrika ny seho lehibe izay arahana amin'ny TDL izay ohatron'ny kanto fanantenana ny alahady 13 ny volana oktobra ho avy izao amin'ny ora sasany. Tongava maro ho voninahitran'Andriamanitra e. Ivavaka sika tokoa. Tsy misy toanao tokoa ry Jesosy Tompo. Fa mpitarika mahay ianao ary mpamonjy izay tsy misy mahasakana. Faly izay satria efa nasehonao taminay zany fitiavanao zany. Efa nasehonao taminay zany herinao zany. Mba hahatonga anay hino izay toky ianao. Tahaka ny nataon'ny mpanomponao hatramin'izay. Anisan'izany Martin Luther. Ampahirezo zay. Mba hijoro amin'ny fonanao tokoa io amin'ny fiainana manontolo. Hiaina tokoa amin'ny fitiavana anao. Ampahirezo zay. Mba hitoetra eo aminao. Ary hijoro vavolombelonao amin'ny fiainana manontolo. Hisoro eo aminay Jesosy Tompo. Izay rehetra mampisaraka anay aminao. Izay rehetra ihany koa mampisaraka anay amin'ny namanay. Ianao nangatanay anavao anay mandrakariva. Eo amin'ny fiainana manontolo. Anehoy ny voninahitrao zay. Ahafahanay mijoro vavolombelona. Ny amin'ny fitiavanao anay, ny amin'ny herinao. Amin'ny ramasin'ny sy mahafontsy nangatana izany Jesosy. Amen. Ny lohahevitra izay noraisina amin'ny dian'io tia dia ny toetra fakatahaka teo amin'ny Martin Luther. Ny toetra fakatahaka teo amin'ny Martin Luther. Ho antsika Lutheranina, ny tena fakana tahaka indrindra, ny tena modelitsika tsara indrindra dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Kanefa azontsika tao ihany koa ny makatahaka ireo olon'Andriamanitra izay niaina tokoa tamin'ny finoana. Io nambaran'ny Paoly apôstôly hoe manahafa ahy tahaka ny anahafako any Kristy. Ka ny
fampianarana tsotsotra zay eto amintsika eto dia ny toetra fakatahaka teo amin'ny Lotera. Andro vitsivitsy talohan'ny nahafatesan'ny Lotera tamin'ny 1750 dia nisy taratasy nosoratany zay hita tao am-paosiny tamin'ny fotoana zay nahafatesany. De rehefa mivakina ny taratasy dia anisan'ny voasoratra ao ny hoe isika rehetra dia mpangataka avokoa, mendiant amin'ny teny frantsay. Ahoana no ahavitany lehilahy anankiray zay mihevitra ny tenany ho mpangataka, mihevitra ny tenany ho tsinitsinina na vita asa lehibe? Satria tsy teo anivon'ny fiangonana ihany niteraka fiovana lehibe, ny réformation na fantsipivavahana zay nataon'ny Lotera, fa manerina zao tontolo zao. Satria teo amin'ny lafin'ny literatiora, teo amin'ny asa printy ihany koa, tena niteraka fiavaozana lehibe teo amin'izao tontolo zao ny réformation na fantsipivavahana zay nataon'ny Lotera. Raha hijery tsipiriany ny toetrany Lotera sika dia ho arivany andro. Fa misy toetra telo lehibe zay asongadina na ambara amintsika amin'ny teny io ty. Ny voalohany dia izy niaina tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra. Tena niaina tokoa tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra Lotera. Misy ten'Andriamanitra zay fanevantsika Loteranina moa satria io no anisan'ny tena mamin'ny Lotera indrindra dia ny Romanina toko voalohany 2:20. Romanina toko voalohany 2:20 ny tapany farany manao hoe amin'ny ran'ny Jesosy, ny marina amin'ny finoana no velona. Tsy anazavan'io aho fa mbola isy ny fampianarana zay eto amintsika eto, fa ny tinambara dia ny hoe tsy nitondra fiainana ho an'ny Lotera ihany ny finoana, fa nitondra ihany koa fiovana teo aminy. Anisan'izany ny fatokiny an'Andriamanitra zay niseho tamin'ny fahasahiny. Lotera zay nanana toetry menamenatra ary teo ihany koa niaina tamin'ny tahotra, satria tena notezaina tamin'ny finonompoana ny olona tamin'izany fotoana izany, no indro tonga lehilahy say satria na dia maro aza ny nanohitra azy, na dia teo aza ny fanenjehana azy, ary na dia teo ihany koa aza ny fifofona ny aina, dia afaka nijoro Lotera. Niaina tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra Lotera. Tamin'ny 3 Janoary 2020 dia nailika na nisorona tsy ho isan'ny fiangonana tsony Lotera, zany hoe ny excommuniena, zany hoe tsy isan'ny fiangonana tsony izy. Samihafa ny hoe excommuniena sy ny hoe ahato. Ny hoe ahato dia fitaizana iny ao anivon'ny fiangonana. Fa ny hoe excommuniena dia tsy isan'ny fiangonana tsony, tsy isan'ny zanak'Andriamanitra intsony. Roa volana taorina izay ny volana Marsa dia niatrika ny fitsarana azy tao Worms na Worms Lotera. Ary koa ny namany maro, aza makanina ao Lotera satria fantatry izy ireo tsara fa fanameloana ao fatony ny andra Loterana. Inona ny valiteny zay nambaran'ny Lotera? Na dia maro tahaka ny tafokapila aza ny devoly an'ny Worms dia hoany aho. Aleo Lotera ho faty fa Jesosy kosa ho velona. Lotera niaina tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra. Mipetraka amin'ny fanontaniana manoloana zany hoe inona nahatonga ny Lotera nanana zany fahasahina zany? Inona nahatonga ny Lotera niaina zany tamin'ny fatokiana an'Andriamanitra zany? Ny antony dia satria velony tenin'Andriamanitra izy. Velony tenin'Andriamanitra Lotera. Tena niraisiny tokoa ny tenin'Andriamanitra, nitokiany tokoa ny tenin'Andriamanitra, niainany tokoa ny tenin'Andriamanitra. Ary io mahatonga antsika protestanta manao hoe soratra masina irery ihany. Raha voazavatra mifanipaka amin'ny soratra masina dia lavon'ny Lotera. Babiny zany tenin'Andriamanitra zany Lotera. Ka dia tonga say izy. Kanefa tsy ny tenin'Andriamanitra ihany nahatonga ny Lotera ho say, fa niaina tamin'ny vavaka ihany koa Lotera. Tsy nandeha tamin'ny herin'ny tenany izy, fa nivavaka mandrakariva, zany hoe niankina mandrakariva tamin'Andriamanitra Lotera. Maro ny vavaka zay nataony, fa anisan'izay nisongadina
ny vavaka zay nataony ray andro milohany fanameloana azy. Mandritry ny alina izy dia tsy nitsahatra ny vavaka, ampahany amin'ny vavaka zay nataony. Hoy izy, raha mijery ny zava-misy aho dia efa vita ny amiko, efa voatonona ny fitsarana. Andriamanitro, hazony eo aminao aho manoloana ny fisainana sy ny fahendren'izao tontolo izao. Ampahire zao Andriamanitro, tongava ianao. Vonona ny amen'ny aiko aho toy ny zanak'ondry, satria mari-potsitra ny antony anaovako izany. Anao zao ady atrehako zao fa tsy ahy, tsy te hisaraka aminao mandrakizay aho. Raha tsy maintsy ho potika sy ho rava ny vatako na ny tenako, izay ny forononao, izay satananao, ny fanahy kosa dia anao, ary anao mandrakizay. Amen. Asehon'ny Lotera amin'izany ny fatoko iny an'Andriamanitra. Ka na dia ao anatin'ny fotoa tsarotsara izy dia tsy mitsalasala izy, miantoraka amin'Andriamanitra. Eto mampatsiaro an'ny Nehemia tamin'ny fotoan'andro, fa rehefa nampiororo ny fahavalo nakana ny fanaovana mantany Jerosalema, dia indro Nehemia fa niantoraka tamin'Andriamanitra hoe fantatrao zao zavatra mahazo ahy izao. Ary rehefa vita mivavaka dia hoy Nehemia hoe moa ny lehilahy tahaka ahy tokony handositra va. Lotera niaina tamin'ny fahatokiana an'Andriamanitra tokoa. Tsy niankina tamin'ny herin'ny tenany izy, tsy niankina tamin'ireo olona zay fantany izy, satria nisy ihany koa olom-panjakana zay fantany. Fa niankina Lotera dia Andriamanitra irery ihany, Jesosy irery ihany. Ny faharoa dia niaina tamin'ny fanetretena Lotera. Na dia nanam-pahaizana ary Lotera, azontsika jerena ny biografia ny any amin'ny internet ihany sy any amin'ny boky ihany koa, tena nanam-pahaizana Lotera. Na dia nanam-pahaizana ary izy, na dia nahay ny fandray tamin'ny hafa aza izy, tsy izany no zava-dehibe taminy, fa nanetry tena mandrakariva teo amin'Andriamanitra izy, ary niseho ihany koa zany tamin'ny fanajan'ny hafa. Fa na teo aza ny fanenjehana azy, rehefa mamaky ny taratasy izay soratany isika, na ho any amin'ireo mpiara-miasa zay manenjika azy zany, na ho any amin'ny papa ihany koa zany, tena feno fanajana ny taratasy izay soratany Lotera. Izany dia noho ny fanetretenany. Ny tena isany isehoan'ny fanetretenan'ny Lotera dia ny fiankinany tamin'Andriamanitra. Ny fiankinany tamin'Andriamanitra. Izany fiankinany tamin'Andriamanitra zany dia fanehoana fa tsinotsinona izy. Ny fiankinany tamin'Andriamanitra zany dia hanehoany fa tsy mahefa na inona na inona izy raha tsy eo Jesosy izay nifidy azy mampahery azy. Nisy fotoana, nisy fihetsiketsehana izay nataon'ny olona, ary ny réformation izay nitarihan'ny Lotera no nentin'ny olona nanaovan'izany. Nanoratra taratasy Lotera izay atao hoe fahababoana babiloniana. Hoy izy, manoratra ho anareo aho mba tsy ho avadikareo ho resaka politika, tolona politika na tolona sosialy, ny fanavaozana zay nataoko ho Lotera. Tsy ihany fampianarako ho Lotera, ary tsy izaho ihany koa no maty voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany mangataka aminareo aho, aoka tsy ny anarako no ampiasaina amin'izay zavatra rehetra tao fa ny anaran'i Kristy. Ary nolaviny ihany koa ny révolution izay nitranga tamin'izany fotoana izany, satria nisy ny révolution izay nitranga izay natao tamin'ny anaran'ny fiangonana. Dia nisy moa zany ny fandoroana trano, hatramin'ny trano fiangonana nodoroana tamin'izany fotoana izany. Nitomany Lotera manoloana izany. Niaina tamin'ny fanetretena Lotera. Ary tena fianarana lehibe ho antsika zany fiainana tamin'ny fanetretena izany. Ny fahatelo dia olon'ny asa Lotera. Olon'ny asa Lotera. Haitsika loatra ny teny izay nambaran'ny Lotera hoe raha toka fantatro fa ho avy rapitso Jesosy Kristy, androany aho mambolom-paoma, zany hoe amin'ny fotoana izay atongavan'i Jesosy dia hitany eo amin'ny fanaovana ny asany aho. Izay moa mahatonga ny Loteranina entanina mba hamboly azo amin'izao fankalazana fa dimanjato taona ny réformation izao.
ary tao anatin'ny fotoana zay nanaovan'ny ny asan'Andriamanitra no nahafata Lotera satria niainga avy any amin'ny tanàna anankiray izy a andeha hampihavana olona avy any amin'ny tanàna anankiray a no tratra ny fahafatesana. Diso aho. Avy nampihavana olona tany amin'ny tanàna anankiray izy a no tratry ny fahafatesana. Tao anatin'ny asa no nahafaty any Lotera. Raha ny boky izay nisoratany a dia maro. Fa rehefa nijery an'ireo document isan-karazany aho, ao anatin'ny ray andro Lotera mahavita manoratra boky 100 pejy. Betsaka zany. Misy an'ilay hoe asan'ny Lotera moa na hoe œuvre de Lotera, tena maro tokoa satria misy 50 samy matevina be avokoa. Anehoany fa tena miasa izy. Ary tsy mba nandanindany foana ny fotoana izay nomen'Andriamanitra azy izy fa niasa mandrakariva satria fantany fa ny antom-pisiany mino dia ny anompo an'Andriamanitra. Io moa ny nambara tamin'ny ten'Andriamanitra teo hoe isika tsy maintsy manao ny asa raha mbola atoandro ny andro. Ny fahaizana sy ny soa rehetra izay nomen'Andriamanitra any Lotera dia nampiasainy avokoa mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Tsy nataony ho antenany zany, fa nataony ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Araka nambara teo, tena manam-pahaizana Lotera. Tena manam-pahaizana izy, ary ny rainy taminy a dia izy ho tonga mpahay lalàna, sady nianatra lalàna izy a, may resaka psikolojia izy a, sy ny sisa filozofia maromarona kokoa. Kanefa izany fahaizany Lotera zany dia netiny nampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Torako izany koa ny fahaizan'ny olona satria nisy olona izay nanaiky ny fampianaran'ny Lotera, anisan'izany Frederic Lahendry, tsy netiny riariana zany, tsy netiny nanjakazaka teo anivon'ny fiangonana zany, fa netiny zany nampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Lotera nampiasa ny soa izay nomen'Andriamanitra azy mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, ary tsy nitsahatra niasa Lotera hatramin'ny farany. Tena fakatahaka Lotera. Tamin'ny fotoana izay efa kaikaiky moa ny fahanterana dia nantany ny vadiny hoe anahoana reny fiangonana raha tsy otsony ianao. Dia hoy Lotera hoe rehefa lasa Lotera, Andriamanitra afaka manangana Lotera 12 ho azy. Anisan'izay isika Loteranina ankehitriny. Atsangan'Andriamanitra isika ho vavolombelon'ny finoana, atsangan'Andriamanitra isika hanao ny asan'Andriamanitra ihany koa tahaka nataon'ny Lotera fa izay. Raha fitinina ary ny fampianarana izay entina amintsika androany dia ny hoe ohatra fakatahaka tokoa Lotera. Niaina tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra izy. Nahatonga azy niaina tamin'ny fahatokinan'Andriamanitra dia noho izy nilona tamin'ny ten'Andriamanitra. Niaina tamin'ny fanaitretena Lotera. Izany dia azony ihany koa avy amin'ny fandiniana ny ten'Andriamanitra satria fantany fa tsy ny fahatsarana ny famendriany no azahoany famonjena sy avy tany ny asan'Andriamanitra, fa avy amin'Andriamanitra reriany zany, fahasoavan'Andriamanitra reriany zany. Ny fahatelo, olon'ny asa Lotera. Ka ny fameza-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy, ny fahaizana izay nomen'Andriamanitra azy dia samy nampiasainy avokoa mba hanompoana n'Andriamanitra. Dia ny tompony eno ampahery antsika ka ahafahantsika mijoro fa volombelon'i Jesosy tahaka ny nataon'ny Lotera fa izay. Ivavaka asika. Mahafaly Andriamanitra ny misaotra sy midera ary manome voninahitra anao no fitiavanao. Sotronao izay satria tsapanay fa miasa tokoa eo anivon'ny fiangonana ianao mba hahatonga ny fiangonana hizara ny famonjenao, hiaina ny famonjenao ihany koa. Ampaherezo izay mba ho vavolombelonao tokoa, hanome voninahitra anao amin'ny fiainanay manontolo tahaka natao mpanomponao fa izay. Mino izay Jesosy Tompo, fiainao amin'ny tombo anay amin'ny fonanao ka ahafahany mantanteraka izany ho voninahitra sy naranao. Amin'ny naramasina sy mahavonjy nangatana izany. Amen.
Radio Teny Fiainana FM 91.2. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra mpijery sy mpiaino ny mpanaraka fandarana vendredi biblika tatro zao fotoana mamy zay ifamizantsika zao ndray. Ny lohahevitra zay arahantsika androa moa dia manao hoe fiangonana misionaly. Alohan'ny eritreretintsika zay fampianarana zay dia diary vavaka aloha sika. Andriamanitra ray ny tsara indrindro faly ny fonay fa ianao nidina teto amin'ny tontolo zao, namonjy anay, nanavitra anay ary manome anay fiainam-baovao. Ary tsy zany ihany fa maniraka anay ihany koa ianao hitondra fanafahana, hitondra fanavotana, hitondra famparezana ho an'izao tontolo zao izay anjakany faratsy tokoa. Mino zay fa ianao nampiorona anay mandrakariva amin'ny fonona Jesosy tokoa ary ampaheranay ka ahafahanay mijoro vavolomberinao. Amin'ny aramony sy mafonjy mampatanay zany. Amen. Faly rabantsika rehetra ry havana ary mirary mandrakariva ny fampaherizan'i Jesosy ho antsika rehetra. Araka ny nambara teo dia ny fiangonana misionaly, io no lohahevitra zay hobanjintsika androany. Ny fiangonana misionaly dia avy amin'ny vombolana hoe misiona. Isika rehetra mahafantatra fa tsy voalaza atao amin'ny baiboly ny vombolana hoe misiona. Kanefa rehefa mijery ny baiboly manontolontsika dia hitatsika fa hita taratra amin'ny testamenta taloha sy testamenta vaovao izany misionana na iraka zany. Alohan'ny tena eritreretika ny fampianarana dia andehantsika maky andin-tsoramasina iray izay anorenantsika ny fampianarana zay tena itony. Jaona toko 7:10 andininy 9:20 no vakitsika. Filazany tsara araka Jaona toko 7:10 ka ny andininy 9:20 ihany mivavy izao amin'ny ran'i Jesosy. Tahaka nanondranao ahy ho amin'izao tontolo zao, mba nanondrako azy kosa ho amin'izao tontolo zao. Amen. Araka nambara tao efa hita hatramin'ny testamenta taloha ary mbola mitohy aty amin'ny testamenta vaovao ny resaka mission na fandrahana. Fa ny zavatra mivainga indrindra dia ny hoe Andriamanitra tena mihitsiny no manira-tena ho amin'izao tontolo zao, hanafaka ny olona izay mila fanafahana, hanavitra ny olona izay mila fanavotana. Hitantsika izany tamin'ny fanafahana ny zanak'Israely fa izy tena mihitsy no nidina ka nanafaka ny zanak'Israely izay teo ambany fanadevozan'ny Egyptianina, izay nila famonjena, izay nila fanavotana ihany koa. Fa ankoatr'izay dia nanira mpanompo koa Andriamanitra. Anisan'izany ohatra Jona mpaminany. Ankoatran'ireo mpaminany izay nirahan'Andriamanitra tao amin'ny zanak'Israely dia naniraka mpanompo ihany koa Andriamanitra ho amin'ny firenena hafa hitory ny fonjeny, hitaona ny olona hiavana amin'Andriamanitra. Fa ny faratapin'ny misiona izay hitantsika ao amin'ny baiboly dia ny fanondran'Andriamanitra ny zanalay tokana hanafitra antsika ary hameantsika fiainana mandrakizay. Ny vombolana hoe misiona sy ny hoe misionaly dia efa fandretika. Ny tsara rina dia ny hoe misy fahasamihafana ny vombolana izay efa rentsika hatramin'ny hela dia ny hoe misionery sy ny hoe misionaly. Misionery moa zany dia anarana, fa ny hoe misionaly kosa dia mpamary toetra.
Ny missionnaire dia ilazana ny olona alefa ho iraka anantoerana na firenena samihafa. Ohatsika FLM zao missionnaire tonga teto dia teo norvégianina, teo ihany koa ny amerikanina. Ny missionaly kosa dia sady iraka ny fiangonana no mpaniraka, ka voafatra ao anatin'izany ny toetry ny fiangonana zay manatanteraka ny iraka sy ny fomba anatanterahana zany iraka any, ary ny tanjona kendreny ihany koa. Ny apôstôly no nametraka ny voambolana, tsy nametraka ny voambolana moa fa nametraka ny fototra mahamisionaly ny fiangonana. Hitatsika maromaro ny andinitsoroatra masina zay azotsika raisiny, fa ny Korinthiana faharoa toko 5:5 no nitsongaina any ahona ma misionaly ny fiangonana. Voakitsika ny anaran'i Jesosy zany. Koa dia iraka solon'i Kristy zahay, taon'Andriamanitra mampangataka anay aminareo, solon'i Kristy zahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana Andriamanitra ny ianareo. Araka nambara teo ny hita amin'ny fiangonana misionaly sady mpaniraka ny fiangonana no iraina ihany koa, ary ny fototra iorenany mahamisionaly ny fiangonana dia ny fampihavana ny olona amin'Andriamanitra. Io nambaram-poly apôstôly teo io hoe koa mangataka indrindra aminareo zay rahalahy mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Mitory fampihavanana amin'ny olona sika, ka tao amitsika hiavana amin'Andriamanitra ny olona amin'ny alalan'ny filazantsara anankiray, ary tanterahina ihany koa zany amin'ny alalan'ny batisa. Ny manaraka dia ho jerentsika kely hoe inona avy moa ny toetra ny fiangonana amin'ny mahamisionaly azy. Misy 5. Ny voalohany dia masina izy, masina za fiangonana. Nahoana? Satria tenan'i Kristy eto amin'izao tontolo zao ny fiangonana. Fa ankoatr'izay dia masina ihany koa satria fiangonan'olona masina. Fahatelo, ao ihany koa ny famasinana fiangonana satria manana firaisam-piainana amin'ny Jesosy izy. Ary ny anankiray farany dia ny hoe ny fanahy masina izay miasa ao fiangonana amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra sy ny sakramenta dia mahamasina ihany koa ny fiangonana. Tsy maintsy amin'ny famasinana no ahatanterahana ny baiko iraka Jesosy, ary tsy maintsy masina ihany koa ny olona zay irahan'ny fiangonana. Eto moa dia makaroly hoe masina. Ny anankiray dia ny hoe olona efa natokan'Andriamanitra fantenany. Fa ny anankiray faharoa dia ny hoe olona efa nandray fanavaozana avy amin'ny fanahy masina. Misy fotoana maniraka mpanotafika masina ny fiangonana na mpitoro filazantsara. Tamin'ny fiangonana anankiray izay fanesana, misy amin'ny mpanotafika masina olona efa vita batisa, zany hoe efa natokan'Andriamanitra ho antenany, kanefa mbola misy mangeja satria mbola misotro zava-pisotro mahamamo zany ilay tovolahy. Dia hoy ny pastora ao amin'ilay toerana hoe tsy mety ny andefasana azy ny amin'ny tafika masina na dia kristianina aza izy, satria olona masina efa nandray fanavaozana avy amin'Andriamanitra no iraina ho amin'izany asa masina zany. Zay zany ny voalohany. Ny toetra ny fiangonana amin'ny mahamisionaly azy voalohany indrindra dia masina izy. Ny faharoa dia mandroso mandrakariva, amin'ny teny frantsay dia hoe église toujours en marche. Tsy mijanona amin'ny toerana iray izy, zany hoe stationnaire, fa mivetra ny olona rehetra ary mandeha makamin'ny tany rehetra. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany hoe ho vavolombelony izy ireo manomboka ho Jerosalema makany Jodea Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Raha ohatra ka hoaritsika amin'ny zavaboary zany dia tsy tahaky ny rano zay miambina amin'ny toerana anankiray na do, fa tahaky ny rano velona zay mandeha ka mitondra fiainana ho an'ny olona zay mandray sy misotro azy. Zay ny fiangonana, mandeha mandroso mandrakariva. Ary zay mahatonga antsika maniraka mpanao tafika masina, izay mahatonga antsika maniraka evanjelistra
satria ny fiangonana de tsy mijanona am'rindriny efatra fotsiny fa mandefa iraka izy mivoaka ny rindriny efatra ny fiangonana mambara ny fitiavan'Andriamanitra tahaka an' Jesosy tsy mijanona tao amin'ny toeram-boninahiny fa nidiny tam'izao zao hanafaka atsika de torak'izay koa natao ny fiangonana tsy mijanona fotsiny ao amin'ny toerana misy azy izy fa rehefa nandray ny famonjena izy nandray ny fanavotana izy dia indro fa mandeha makany amin'ny tany rehetra. Ny toetra fahatelon'ny fiangonana misionaly dia mitondra fanafahana sy fanavaozana. Mitondra fanafahana sy fanavaozana. Liko toko fahaefatra no anihon'i Jesosy an'izany hoe mitondra fanafahana sy fanavaozana eto amin'izao tontolo izao no natongavany. Liko toko fahaefatra andinin'ny fahavalambifolo sy ny fahasivambifolo no vakiko aminaran'i Jesosy ny fanahin'i Jehovah no atao amiko satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny lahelo izy, naneraka hitory fandefasana mipatotra izy sy fampahiratana amin'ny jampa hanafaka nampahoriana hitory ny taona ankitrany Jehovah. Tsindrina ilay tenin'i Jesosy eto hoe naneraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy. Andriamanitra naneraka Jesosy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra satria maro ny olona izay mbola fatotra, voafatotry ny tsy finoana, voafatotry ny fahakalana, voafatotry ny fahotana ihany koa. Ary isika mino zay nandray izany fanavotana izany, nandray izany fanafahana izany dia irana ihany koa hitory fanafahana, izany hoe hitondra fanafahana sy fanavaozana eto amin'izao tontolo izao izay anjakany faratsiana, anjakany fahafatesana. Ka amin'ny maha tenany fiangonana, tenan'i Jesosy ny fiangonana dia hoeny azy ny hery hanafaka sy hanavao an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny filazantsara. Io nambarany eo amin'ny Matthieu hoe manome fahefana ho an'ny mpianatra izy mba hitory fahafahana ho an'ny olona izay mbola voafatotra. Ka tanteraka izany raha toka ka mandeha amin'ny herin'ny tenantsika fa mila firaisana amin'ny Jesosy isika. Io moa nambarany eo amin'ny filazantsara Jaona hoe izao ny voaloboka ianareo sampany tsy mahefa inona ianareo raha tsy miray amiko. Ary raha dikany teny hafa dia mila fandrisana famonjena sy fanafahana zay atolo Jesosy. Raha tsy efa nandray fanafahana isika, nandray ihany koa ny famonjena, tsy afaka hitory izany fanafahana zany. Zany hoe ny olona mbola voakeja tsy afaka hanafaka ny hafa. Andeha voakitsika kely ny Petera faharoa. Petera faharoa toko faharoa. Petera faharoa toko faharoa ka ny andininy fahasivambifolo. Petera faharoa toko faharoa ka ny andininy fahasivambifolo vaky toy izao anaran'i Jesosy: fahafahana no ampanantenainy ireny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalitoana, fa izay maresy ny olona dia mandevo azy. Aleo seratsany hoe misy olona anankiray voafatotra natongona tanany de irany izy hoe andany ianao manafaka ny ranonareo, voafatotra izy tsy afaka manafaka azy izy raha tsy sorona aloha ny fatotra izay mahazo azy. Noho izany ny olona zay mitondra fanafahana, ny fiangonana zay mitondra fanafahana sy fanavaozana dia mila mandray izay fanafahana sy fanavaozana avy amin'ny tomposy aloha. Ary zay no hitantsika amin'ny mpianatra. Jesosy raha toka ny fidy azy ireo tsy avy hatrany dia naniraka azy ireo izy, fa nataony aloha dia nanafaka azy ireo tamin'izy rehetra ngeja azy. De rehefa afaka tamin'izany izy ireo, afaka 3 taona dia indro fa nirahiny amin'izay. Ohatra anankiray ohatra ny azontsika raisina Jaona apôstôly ohatra tany am-piandohana, atao hoe Jaona zanabaratra satria nanjaka tao aminy ny fankalana. Rehefa tsy mety mandray azy ny vohatra anankiray de hoy izy tamin'i Jesosy hoe mety va ianao raha ohatra ka gataka hafa eny an-tany zay mba hilatsaka amin'ny vohatra io. Tsy nanam-pitiavana izy. Fa rehefa nandray an'i Jesosy izy, ilay mpanafaka azy amin'izany tsy fananana fitiavana izany dia tonga apôstôly ny fitiavana. Ary zay no nahafahany nahavita ny asa izay nandrany tompo azy. Ny fiangonana izay mitondra fanafahana sy fanavaozana eto amin'izao tontolo izao dia tsy maintsy mandray aloha ny fanafahana sy ny fanavaozana avy amin'ny tompo. Isan-karazany moa ny azontsika tanisaina amin'izany fanafahana izany: fanafahana fankalana, fanafahana fitiavam-bola,
fanafana fitiavam-boninahitra sy ny sisa. Ny fahaefatra dia miaina fitiavana sy firaisanaina amin' Jesosy. Zay ihany koa ny toetra ny fiangonana misionaly. Miaina amin'ny fitiavana sy ny firaisanaina amin'ny Jesosy. Ny fitiavana no maniry araka ny tenin'ny apôstôly fa ny fitiavan'i Kristy no maniry anay. Ny fitiavana no ahafahana manao ny asa ampifaliana. Ary ny fitiavana ihany koa no akasitran'Andriamanitra. Ary ny fitiavana ihany koa fanaovana ny asa amin'ny fitiavana no ahitana vokatra tsara. Averina kely, ny fitiavana no maniry atsika ahafahantsika matateraka izany. Ny fitiavana no ahafahana manao ny asa ampifaliana. Ary ny fitiavana no akasitran'Andriamanitra. Fa ny anaray farany dia ny hoe ny asa n'Andriamanitra atao fitiavana ihany koa no mahavokatra. Paoly apôstôly dia milaza an'izany ary rehefa itsika tsenjery eo amin'ny Korintiana 1:20 ao hoe na dia tolotrodorana aza ny tenako kanefa tsy manam-pitiavana aho dia tsinotsinona izany. Tsy afaka matateraka ny asa zay nanondran'Andriamanitra azy ny fiangonana, zany hoe tsy afaka mijoro amin'ny mahamisionaly azy raha tsy ao ny fitiavana. Jesosy dia manambara ao amin'ny filazantsara fa rava ny fanjakana miady an-trano. Tsy afaka miatrika ny asa zay nanondran'Andriamanitra azy ny fiangonana raha toa ka misy mikorotana ao aminy. Ary mila fitandremana fa tsy voatery tsy voatery fampanahy tahaka ny fitsangatsangana sy ny alatra ihany no amelezan'ilay ratsy ny fiangonana, fa eo koa ny fifampiadinana sy ny korotana maro samihafa. Misy fileovana ray zay efa niasana de tao anatin'ny taona anankiray le mpitondra fileovana nalahelo satria ny fitandremana anankiray izaka ny tonga ny fivorian'ny fileovana dia mandamina an'io fitandremana io no ataon'ny fileovana. De nahelo le mpitondra fileovana tamin'ny fotoan'andro io. Malahelo aho izy fa tsy afaka matrika ny asa fampandrosoana ny fiangonana fa isaka mivory ny fileovana de fandaminana ady foana no atao. Tsy mahatateraka ny maha fiangonana misionaly azy ny fiangonana raha toa ka tsy ao amin'ny fitiavana. Ny farany ny toetry ny fiangonana amin'ny mahamisionaly azy dia miady sy mandresy. Miady sy mandresy. Jesosy dia efa niady ary nandresy izy. Nandalo fahoriana izy, nandalo fanenjehana izy, nandalo fiaretana hatramin'ny fahafatesana izy, kanefa nandresy izy, resy ny fahavalo rehetra. Ka ny fiangonana ihany koa zay manaradian'ny Kristy, moa maha-kristianina antsika, dia mandalo zany ady zany, ady amin'ny fanahy, ady amin'izao tontolo izao. Kanefa ny toko lehibe ho antsika, Jesosy efa nandresy io zany dia handresy tahaka azy ihany koa ny fiangonana. Amin'izao fotoana izao dia eo ny fampitahoran'ilay ratsy hoe raha ohatra ka ho antsika FLM, ao ny silamo, ao ny franc-maçonnerie, ao ny sekta isan-karazany. Kanefa ny toko lehibe dia zao, ady hatrehan'ny fiangonana zany, ary handresy ny fiangonana raha toa ka miankina amin'i Jesosy izy, mamela an'i Jesosy hanjaka tokoa ao anivon'ny fiangonana. Io moa toka efa meny Jesosy hoe ny vavady ny fiainantsika tsy haresy azy. Ny toetry ny fiangonana dia miady izy, fiangonana misionaly maromarona kokoa, miady sy mandresy. Izany amin'ny akabeany ny toetry ny fiangonana ama misionaly azy. Ka dia miandry ny fampianara, ny fanontaniana avy ety amintsika dia afaka mamaly zany ny tenanay raha toa ka misy ny fanontaniana zay apetraka. Araha ny nambara teo mandrapatonga ny fanontaniana avy ety amintsika, ny voambolana hoe misionaly voaingana atao anatin'ny 10 taona, fa efa hatrany am-pandohana zany, hatrany amin'ny testamenta taloha dia efa nisy ny misionana tompo Andriamantsika, ary mbola nitoy zany ateny testamenta vaovao, ary mbola hitoy zany mandrapatonga amin'ny fotoana zay evian'i Jesosy eto amin'ny raha ony lanitra. Moa nambarany hoe hotorinan'ny zao tontolo zao ny filazantsara zay vao ho tonga ny farany. Zava-dehibe ho antsika ny mahamisionaly ny fiangonana satria mariky zany fa
tia zao tontolo zao Andriamanitra, tia novonjena ny olona rehetra. Nefa midika ihany koa zany fa ametran'Andriamanitra fikosana ny fiangonana. Zany hoe nofidiny ho mpiara-miasa aminy isika. Tena voninahitra zany. Ka azontsika atao ny manome voninahitra an'Andriamanitra manoloana zany fikosana lehibe zany. Eny ary misy antaniana ato hoe verina tany saina ve reo toetra misionaly fiangonana azontsika averina. Ny voalohany dia masina izy. Ny faharoa masina izy ho isika teo tsy hoe tena Kristia, fimbon'olona masina, firaisam-piainana amin'i Jesosy eo ihany koa ny fanahy masina izay manjaka eo aminy. Ny faharoa dia mandroso mandrakariva, toujours en marche. Ny fahatelo dia mitondra fanafahana sy fanavaozana. Ny fahaefatra dia mena amin'ny fitiavana sy ny firaisan'aina amin'i Jesosy. Tsy mahefa ninino tsika raha toa tsy ao ny fombonatsika amin'i Jesosy satria Jesosy le maniraka atsika no manateraka ny asa. Ino ambaram-boly apôtôly ao amin'ny epistily izay nosoratany hoe i Paoly izy namboly, Apôlosy nandena fa Andriamanitra zay mampitombo noho izy. Ny fahafarany dia fiangonana miady sy maresy. Zay ngamba no fanazavana akapobeany mikasika ny tokoetra ny fiangonana amin'ny maha misionaly azy. Fantatro ohatrany tsy de misy fantaniana mipetraka amintsika. Ny azo ampaherezana atsika dia hoe arakaraka ny herison'ny fiangonana no vomaika mahatezitra ny fahavalo ka mahatonga azy manao fomba rehetra anakivinany fiangonana amin'ny fomba maro isan-karazany zay sika mahita azy any amin'ny toerana zay misy atsika tsiraray avy any. Saingy ny toko lehibe ho atsika araka nambara teo aloha dia ny hoe ilay Andriamanitra zay naniraka momba sy mampahery ary miaro ihany koa ny fiangonana. Tsy tahaka ny any miaramila, tsy hoe manaratsy miaramila moa fa fampitana mba azahoantsika azy. Miaramila rehefa maniraka ny ambogrady tahaka hoe generaly ohatra na commandant, izy mijanona ny toerana zay andrahany, fa lay ambany grady kosa dia raha nanalohany miasikady. Fa ny tsika kosa ny kapitentsika dia tsy iza fa Jesosy, izy mihitsy no mialoha lalana ary efa nandresa ny fahavalo. Fa ny anjarantsika dia manaraka azy, ka ny olona zay manaraka azy dia andresy mandrakariva. Ary apôstôly ary dia nilaza hoe manoatra noho ny mpandresy. Dia tena mampahery atsika ny fahafantarantsika fa Jesosy tsy misaraka amintsika fa momba atsika. Inona pastora no hevitra mba afaka koa ny kristianina 3 millions eo amin'ny Luteranina ka tena ho afaka anafaka ny afaka tokoa satria maro ny tsy mijorosika, ohatra hita ny kolikoly sy ny sisa. Ka mahatonga ny kristianina tsy mahajoro dia tsy manofo amin'ilay loharano tsara indrindra izy dia tsy inona fa ny soratra masina. Ny soratra masina na ny tenin'Andriamanitra zay mampitombo atsika amin'ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa zay manavao atsika tonga atsika ho tenin'Andriamanitra tokoa. Ka raha vao tsy ampy ny fanovozan'ny kristianina zany loharano fototra zay mamelona sy mampahery azany dia ho reraka izy. Dia amporosiana zany ny kristianina ahafahany tena mijoro amin'ny mahafiangonana misionaly azy mba tena hivelona sy lona tokoa amin'ny tenin'Andriamanitra. Tatsika zany mankalaza ny fahadimanjato taonan'ny réformation tsika zao. Lutera tamin'ny fotoanandro tena mafy miady zay nysedrainy satria ny fiangonana mantolo mihitsy ny no nanohitra ny Lutera. Misy ihany ny momba azy fa vitsy. Kanefany natateraka ny mission na ny andraikiny izy satria ny soratra masina natao hivonjaratra. Ny tenin'ny Kristy io no nataony ho fahefana faratampony. Ka isika kristianina mila mitandrina fa amin'izao fotoana zao tena maro ny fomba zay entin'ilay ratsy handrebirebena ny kristianina mba ho variana ka tsy hanovo ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fiangonana zany dia mila manovo mankariva amin'ny tenin'Andriamanitra mba hitombony amin'ny finoana sy hitombony ihany koa amin'ny fitiavana ka tanterahana zay maha fiangonana misionaly azy zay. Tsy mbola misy fantaniana hafa
afaka mandeha amin'ny message motsika raha toka misy fantaniana hafa. Amin'izao fotoana zao moa koatran'ny mondialisation dia etsandany ihany koa ny adalahy eo amin'ny fiangonana. Io moa efa nambara teo hoe raha mikorotana amin'ny fiangonana tsy afaka miatrika miasa zay nanondran'Andriamanitra azy izy. Io zany de mila mitandrina fiangonana, mila mitandrina ihany koa ny sampana ao anivon'ny fiangonana satria indraindray tsy le avy any avelany loatra no fahavalo izay mampikorotana fiangonana ka tsy avy tany an'ilay mamisionaly azy fa samy ny ao anatiny no mifampikatroka mifampiandany dia mahatonga ny fiangonana tsy afaka miatrika ny mamisionaly azy. Raha toka tsy misy ny fantaniana dia mamaraparana ny fandaratsika sika. Kasitrahana indrindra sika nanaraka trano voalohany ka hatramin'ny farany ny fandaram-potoanantsika androany dia makasitraka indrindra andreo tompon'andraikitra izatsokajiny zay nampijoro sy mandrindra n'izao fandarana izao ary makasitraka ihany koa ny mpijery rehetra ny tompony hampahery-antsika ka tanterahantsika ny mission zay napetraka Andriamanitra tamintsika tsiraray avy. Isaorantsika Andriamanitra sy mifidy ny fiangonana Luterana isan'ny irany eto amin'izao tontolo izao dia ny tompony anao mpijoro mandrakariva amin'ny fiangonantsika ka ahafahantsika mijoro vaolombelony mandra-pahatonga fotoana zay ny Jesosy eny amin'ny raha olanitra. Ivavaka sika. Mahafaly ny fonay Andriamanitra ny misaotra anao fa tia zao tontolo izao tokoa ianao ary tianay koa satria novidinao tanaty maro izany mba hanambara ny fitiavanao. Tsy hainy izany fa ianao Jesosy Tompo zay efa niantso sy naneraka anay no angatanay ampahery anay ampijoro anay mandrakariva ka dia eo aza ny fakapanazy ataon'ilay ratsy amin'ny alalan'ny vola voninahitra. Io ihany koa ny fomba an'izao tontolo izao dia ianao Jesosy Tompo mampijoro anay. Tario izay Tompo hanetry tena mandraiva iaiky fa tsy mahaleo teny izahay fa mila anao. Manantena izay fa ianao nampahery ny fiangonanao, ianao no hitay ihany koa ny tsiraray avy ka hafahany manambara ny fitiavanao, hafahany manambara ny famonjenao amin'izao tontolo izao zay mila zany famonjena tokoa. Amin'ny ranomasina sy mahavonjy mampatana izany Jesosy. Amen. Dia mametry mandra-peona tokoa Jesosy hita sy hampalentsika tsiraray avy. Now
Jesus,
benvelay mety Antananarivo hanomana azy isika ny sampana vokovoko manga loterana malagasy eto amin'ny Sinota Paritany Antananarivo dia manolotra ho anao antsamanga mampiray isika lehibe voalohany ho fanomanana ny fandraisana ny zaika ben'ny vokovoko manga loterana malagasy eto amin'ny Sinota Paritany Antananarivo. Izany dia ho tanterana ny alahady fa 13 volana novambra ho avy izao manomboka amin'ny rora tolakandro ao amin'ny FLM Tanjombato Ararata. Valopy fandraisana anjara arivo ariary. Azadin'olona ary amin'ny alahady fa 13 volana novambra ho avy izao antsamanga mampiray. Ngaramaro e!
Kana dia kely indrindra aza no niandohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao. Joba toko 9:7. Radio Teny Fiainana FM 91.2. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9:4 hatramin'ny 9:20.
L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebe raisitsika amin'ny marindrefy raika amin'ny 7 teboka 2 megahertz zany a. misaotra re